Coucou, dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany dia ny momba ilay zava-maniry mahagaga dia mahagaga tokoa. Ny fomba fiasany eo amin'ny fahasalamana dia ny voanjo izany. Ary ny voanjo moa dia fantatsika fa betsaka any Madagasikara ary dia mora ny vidiny satria ezahana mafy dia mafy eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé ny ampahafantarana zany ireo karazana otrikaina misy ao amin'ny Madagasikara izany ka mba hamparisika ny olona zany ny hoe andeha hihinana bebe kokoa zany ny vokatra misy ao amin'ny tanitsika. Izy io zany dia fihinana aty Amerika Avaratra koa zany dia mihinana betsaka mihitsy zany ny voanjo ny olona aty ary dia misy otrikaina maro dia maro tokoa zany ao anatin'ny voanjo io. Izy io moa zany dia ao amin'ilay ataontsika hoe zany hoe karazan'ny famille ny Fabaceae amin'ny terme scientifique izany dia afaka hoanina ohatran'ny miaraka amin'ny hodiny ohatran'izao zany raha ny tenako manokana moa zany dia tiako kokoa zany ny hoe mividy azy miaraka amin'ny hodiny satria dia amin'izay izy zany dia tena hoe naturaly ary dia tsy misy fangarony zavatra hafa na ny gluten izany na ny sira na ny siramamy. Dia afaka hoanina ihany koa zany izy amin'ny beurre d'arachide. Izay tsara dia tsara tokoa zany raha ohatra ka ampifangaroana amin'ny mofo na ampifangaroana amin'ny sakafo izay andrahoana na amin'ireny ataontsika hoe anana, epinara, anamamy, ohatraohatran'izay zany dia mitondra otrikaina sy fer goavana dia goavana zany indrindrandrindra eo amin'ny vehivavy. Inona sina daholo zany ireo karazana otrikaina izay hita ao amin'ny voanjo satria dia tena manan-karena dia manan-karena otrikaina tokoa io zava-maniry iray io. Ka ao zany ny protéine avy amin'ny zava-maniry, dia ao ihany koa ny glucide, ny lipide izay ahitana ny acide gras polyinsaturé ary ny acide gras monosaturé. Ao ihany koa zany ny potassium izay mahasalama dia mahasalama tokoa. Ahitana ihany koa ny sodium, ny fer, ny vitamine B6, ny calcium sy ny magnesium. Hitantsika amin'izany fa dia tena ampy tokoa zany ny otrikaina rehetra ao amin'ny voanjo io ka tsara ny fihinanana azy zany isanandro. Inona zany ny karazana aretina rehetra izay soroan'ny fihinanana voanjo izany dia mampidina ny cholesterol ao amin'ny ra zany izy dia miaro ihany koa zany amin'ny maladie cardiovasculaire na ny karazana aretina toy ny hypertension artérielle zany toy ny fiakaran'ny tosi-drano zany amin'ny teny malagasy dia miaro ihany koa amin'ny diabeta type 2 zany dia miaro ihany koa zany amin'ny karazana fahatsitsenan'ny lalandra izay mety miteraka tany amin'ny fahatapahan'ny lalandra zany satria misy an'ireo otrikaina atao hoe phytosterol sy ny sterol zany izay miaro ny lalandra. Miaro ihany koa zany izy amin'ireo homamiadana ohatrany hoe ny cancer du côlon zany, ny cancer du sein ary ny cancer du poumon. Izany hoe ny karazana otrikaina atao hoe resveratrol izay zany no misy ao amin'ny voanjo mahatonga an'ireo zany hoe karazana fiarovana amin'ny homamiadana. Dia betsaka koa zany ny fibra ao amin'ny voanjo izay mahatonga azy zany hoe afaka miaro zany na ataontsika koa zany amin'ireny hoe fitohanana na constipation ireny. Dia mampidina ihany koa zany ny risque eo amin'ny
vato na ny calcul biliaire na ny calcul rénal izany dia ny tsara hitandremana zany aloha dia ny allergie satria raha ohatra zany ianao ka tsy mahazaka ny voanjo dia tsaratsara kokoa zany tena tsy mampiditra an'io mihitsy zany amin'ny sakafo izay hoaninao dia inona sina daholo moa ny karazana allergie inona ny fitrangan'izany ataontsika hoe tsy fahazakana voanjo izany dia mirotsondrotsona daholo ny hoditra ray manontolo dia sepotra ianao dia mety mihetsika zany ny ataontsika hoe ny crise d'asthme dia misy ny ataontsika hoe œdème de Quinn zany hoe lasa mibotsina be mihitsy zany ny tarehin'ny olona anankiray sy ny tenda zany dia tsy afaka miaina ara-dalàna intsony ilay olona dia mety madoa mety mivalana midina mafy dia mafy zany ambany dia ambany ny tosidra ary dia mety ho tonga hatrany amin'ny tsy arovatena zany na ny perte de connaissance ary raha ohatra ka tsy voatsabo aingana zany dia mety mamono ny olona iray zany ny allergie amin'ny voanjo ka raha ohatra sendra toe-javatra ohatr'izay ianao zany dia mankanesa any amin'ny dokotera aingana dia aingana dia toy izay indray zany no azo natolotra antsika anio manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.